Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady 5 Décembre amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 4 Décembre amin'ny 9 maraina. Raha ny sary azo amin'izana-bolana dia tsy misy aloha ny fampitandremana ho an'ny mpiandriky na izany na tsy izany aza nefa dia tsara foana ny mitandrina rehefa mivoaka an-dranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana manomboka eo akapodambra hatrany kapesta, anorana tandrifindrahona mety arankotroka ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Tratra 20 kilometatra isan'ora any amin'ny farany fe-potoana. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra sasany. Kapesta hatrany manoro, anorana tandrifindrahona mety arankotroka. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fe-potoana ka ho sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra manomboka ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ihany any atsimon'ny Toamasina, ary ho avy atsinanana na atsimo atsinanana kosa ny rivotra any amin'ny faritra hafa ka eo amin'ny sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatrany. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 1.4 metatra hatramin'ny 2 metatra. Manoratra ny taolanaro, anorana tandrifindrahona mahalana ho avy avaratra na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ananika 20 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 1.4 hatramin'ny 1.4 metatra. Atratra 2.2 metatra manakaiky ny taolanaro. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie. Andrahoana vitsy ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Atratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 1.7 hatramin'ny 2.3 metatra. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent. Andrahoana mitsitokotoko, iovaova ny fitsokon'ny rivotra ny avaratra Toliara ka ho sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny faritra hafa ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 1.3 hatramin'ny 1.7 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André. Andrahoana vitsy ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Dimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avy ny onja 7 hatramin'ny 1.3 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifindrahona mahalana ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tonina dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja saiky ho latsaky ny 7 metatra. Analalava hatrany Kapodambra. Izy tafiotra rehefa ao anaty oram-baratra. Ao anoram-baratra amin'ny akapobeny ho avy andrefana na iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tonina dimy mpanonja ny ranomasina any amin'ny faritra hafa. Anonja be rehefa ao anaty oram-baratra. Avy ny onja ho latsaky ny 8.4 metatra.